Tenga firy. Savan'Andriamanitsika, Monsieur le Président, tratratra ny androany ity ny fitahian-dehibe moa zany dia mpanavolana somatsara eto amin'ny lampa-panjakana tia aloha zay misoratsika Andriamanitra dia afaly mandray anao eto koa zahay izay nanao ny atao hoe interimo moa zany fiteny azy izana arak'izay azo natao Monsieur le Président nitasomana anjaky zay nitolona taminay eto misy tsy tonga lafatra fa nanao ny natao arak'izay azo atao zany anjaky tsara rehetra dia tonga moa ianao zao dia miarabanao lany somatsara raha tehirizy moa zany atoko vazovazokely Monsieur le Président hoe ohatra nanala fanadinana efa mivoaka ny resultat nandomo ofisialy zao efa afaka zany nanala fanadinana efa filoam-pirenena ianao fizarana diplôma sisany manaraka tavela dia cérémonie tsotrafotsika zany fa ianao zao no filohan'ny républicaine Madagasikara dia mivavaka ho anao avita be ho an'ny tanindrazana fa betsaka ny nataonao nandritra ny mandahany teo aloha fa zay mbola misy matoky fa mbola avita be noho izay ianao dia mivavaka ho anao ho amin'izany avita be ho an'ny tanindrazana zany dia mivavaka ho anao sy ny ampiarakoloko amin'ny fahasoavana Andriamanitra zany. Dia mitsotra ny ilay ragavarimana izay nisahana moa ny andraikitra mahaforom-pirenena fisotroerana tao anatin'ny fotoana nikarakarana ny fifidianana iny. Eto dia misaotra manokana sy mankately azy izay nanao an'izany andraikitra izany tao anatin'ny fahitsiana sy ny famendrehana indrindra moa tao anatina vanim-potoana izay azo lazaina ihany hoe sarotra satria tena fotoana mila hametrahana sy nametrahana ny fitoniana sy ny filaminana teto amin'ny firenena ary azo lazaina ankehitriny fatotosa somatsara zany ary zay misaorako manokana anazy tao anatin'izay fotoana fohy nefa azo lazaina hoe lava ihany satria dia mason'izao tontolo zao mihitsy no mijery taty Madagasikara na dia teo aza ny fikasana zay fikasan-dratsy hiezaka ny ampiseho endrika ratsy teto amin'ny firenena dia voasahana antsaka sy anava sy araka ny tokony ho izy izany ary zay nisaorana manokana noho ny fahaiza-manao noho ny fahitsiny ary indrindra noho ny famendrehana izay nasehoanao ka dia mankasitraka mankatelina satria mila olona mahitsy, mila olona vonona, mila olona say ihany koa ary mametraka ny lama sy ny fandamina ty firenena ity. Ankehitriny moa zany dia totosa somatsara ny fifidianana teto Madagasikara ary ho totosaina amin'ny asabotsy izao ny lanonana lehibe fametrahana fomba ofisialy
an'izay hoe cérémonie d'investiture ao atao zay. Eto dia miteny-po zany fa handray vahintsika ary mahay mandray vahiny ihany koa ny vahoaka malagasy ao anatin'ny filaminana ary ao anatin'ny famindrina ihany koa no anaovantsika an'izany lanonan'izany satria betsaka ireo vahiny izay matoky manohana any Madagasikara. Anisan'izany ohatra ny hoavy ao anatin'io cérémonie d'investiture io na lanonana fametrahana fomba ofisialy amin'ny mahafiloan'ny repoblika dia hoavy eto ny président ny Union africaine izay filohan'ny Comore, hoavy eto ihany koa ny président ny SADC izay filohan'ny Angola. Hoavy eto ihany koa ny président ny BAD na ny Banque africaine de développement satria moa Madagasikara dia anisany tena manana tetikasa betsaka isika ary efa noresahako taminy ao ny ireo fanaovana barrage hydroélectrique mikasika ny fampikarana herinaratra zany mba ahafahantsika mandroso aingana, ao ny mikasika ny fambolena, ao mikasika ny lalana dia hoampiana ary hojerevana akaiky daholo ary manamarika ny fahavononany bada no tena ankanasina aty. Tiako ny mampafantatra fa fandaharam-potoana ireo filoha-pirenena sy ireo olona anasena rehetrarehetra taty ireo dia tena feno dia feno avokoa satria ny président ny bady zao dia mbola vory izy any afrikany fa hoavy eto ary ny ampitsony io sy tsy maintsy makany mandata fa noho ny fatotrisany any Madagasikara, noho ny fahavononany ara-iasa amintsika dia hoavy eto daholo izy ireo. Androany zao dia hoavy eto ihany koa nalefa ny filoha Xi Jinping manokana mihitsy ny vice-président ny parti sy ny vice-président zareo zany hoavy eto Madagasikara miaraka amina délégation mafonja dia mafonja. Ny président ny Angola efa 60 ny olona hoavy eto ary mbola misy koa filoha-pirenena hafa, filoha-pirenena avy ao Mozambique, filoha-pirenena Zimbabwe, filoha-pirenena maro avy any Guinée Bissau sy maro izay tsy voatanisa koa filoha-pirenena ao Maurice ihany koa sy ireo délégation maro avy amin'ny firenena maro hatrany Europe hatrany États-Unis dia betsaka zany no hoavy eto manamarika zany fa manamarika hatransika ny fiara-miasa amin'ireo firenena vonona ny ara-iasa amin'ny Madagasikara ary indrindra ho afiangantsika farak' zegny ny fampandrosoana ty firenena ity indrindra amin'ny fitsinjovana an'ireo manjinika sy marefo fa ao anatin'izay ihany koa ny fanaovana rofondrafitrasa lehibe izay anasovahoaka tsy ajanona ihany koa izy ireny fa indrindra ny tetikasa ao ataontsika dia eo manodidina eo amin'ny maha-olona sy itsiny bebe kokoa ny vahoaka malagasy. Fa dia mamerina ny fisaorana anao Général Ravalomanana tamin'ny fitantanana ny firenena, fametrahana ny fandalinana ary izany no ilatsika satria tsy ilaina korotana intsony eto amin'ny firenena. Raha tena te handrositsika dia ao anatin'ny filaminana no tena ampandrosotsika an'ity firenena ity. Raha manana fitiavan-tanindrazana antsika tsirairay avy dia mifanampy, mifanohana ary mifamamentanana fa tsy mifamingana na koa anakorotana ny firenena. No zany dia mamerina mbola ataoko anatin'ny kabary ihany fa dia misokatra amin'ny olo-pirenena rehetra izay manana fitiavan-tanindrazana ary tena vonona nasoan'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fampandrosoana an'ity firenena malalantsika ity. Manaraka izay Monsieur le Président, zava-indrindra mba homariky fitsofan-drano anao afaka be ho an'ny tanindrazana dia misy fahatsiarovana tombotsay fiara-miasa teto aminao. Tsotra dia tsotra izy ity Monsieur le Président fa foana kaza zava-dehibe. Tena azo marika izy.